manaraka Timoty faharotoko voalohany andiny fasivy dia izay namonjy antsika sy ny antso antsika tamin'ny fiantsoana masina tsy araky ny asantsika fa araky ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomena antsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fony fahagolo. Tanareo teo hatramin'ny voalohany talohany na rinan'izao tontolo izao hatry ny fony fahagolo. Avant que le temps existe ny dikan'izany rehetra izany, talohany nisy ny fotoana dia efa nifidy antsika Andriamanitra, dia efa namonjy antsika izy. Ahoana le namonjeny antsika? Ny antso antsika tamin'ny fiantsoana masina izy aloha. Io le évangélisation, io le nasambany na matetika ianao ny ara-pahoriana toy izao dia aoka fantatrao fa antso zany rehetrarehetra zany. Fa ny fiantsonanao tsy araky ny asanao, tsy hoe satria ianao nanao an'izao na nanao an'izao na nanao, tsy araky ny asanao fa fikasan'Andriamanitra zany, fahasoavana zany, fanomezana maimaim-poana ho an'ny olona tsy mendrika zany, fahasoavana nomena antsika zany. Zay tsy miankina amin'ny asantsika ny famonjena na kely ary. Et le seul acte qui n'est pas un acte, c'est notre foi. Io ihany ny ataontsika. Ny famonjena antsika dia vokatry ny fikasan'Andriamanitra, izy nefa nikasa talohan'ny fony fahagolo, talohan'ny naharinan'izao tontolo izao. Ny famonjena antsika dia vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra hatry ny fony fahagolo, hatr'izay. Dia dikany raha hatr'izay Andriamanitra nefa nikasa hamonjy antsika, dia azo antoka zany fa voavonjitsika mandrakizay. Zay no mahatonga anazy miteny hoe manana fiainana tsy mandra-pahafaty, na manana fiainana tsy mandra-panota, fa manana fiainana mandrakizay. Satria ny pilao anao efa hatrany amin'ny mandrakizay, dia mitoy io hatrany amin'ny mandrakizay. Zay. Fa ny olona tsy mino an'izay mandrakizay zay dia mieritreritra foana izy hoe mety mbola ho very ny famonjena, ka miankina aminao ny famonjenao koa izy tsy ho very. Izy moa ianao no hatazona ny famonjenao, tsisy. Izy ihany no mihazona azy.